Makasika indrindra fa anisan'ny nosoritsoritany mpiandraikitra Amerikanina tao anatin'ny lahateny nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Etazonia ny tokony hanatanterahana ny andininy faharoapolo ao anatin'ny sorodalana eo anatrehan'izay mitondra ny fomba fijeriny avy amin'ny Ankola Firavalomana. Tokony tanterahana ny fampiavana-pirenena fa tsy resahana fotsiny raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Girivo Randrianarsoa solombavam-bahoaka avy amin'ny Ankola Firavalomana. Everiny ihany koa fa tsy mila ny Amerikanina mampatsiahy ny tokony hampiarana ny andininy faharoapolo amin'ny sorodalana izay mikasika amin'ny fampidinana ny sesitany politika ao anatin'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Raha ny tena marina dia tokony tsy mila ny Amerikanina tsika hampatsiahy ny artikla faharoapolo amin'ny feuille de route. Ny tena marina dia koa dia milaza foana ny gouvernement sy ny filoha izak'izay alehany eto amin'ny tany sy ny firenena fampavana-pirenena ny zava-dehibe sy ilaina. Efa na dia nampiavana ny tanàna anankiroa izay miady tany atsimo ara dia ny fampiavana-pirenena eto amin'ny nosy no nyresahana. Ka ny tian'ny Amerikanina tenenina angambany ao anatiny dia mifampatsahivana fotsiny sisa hoe tanterao ilay teny lazaina amin'ny malagasy hoe fampiavana-pirenena. Ho anay izany dia tokony ho atao ary ilaina dia ilaina tokoa ny fanatanterahana io artikla va io. Tsy mila Amerikanina fa tokony tonga dia atao io raha tena vonona marina araka ny filazany ny fitondrana manatanteraka. Momba ny orinasa Tico izay fanana ny fianakaviana Ravalomanana dia manana ny ambarana Andriamatoa Girivo Randrianarsoa. Ny ministre ny industrie moa zany dia miezaka satria izay anao ndraiky manao izay mampiroborobo ny orinasa malagasy ary indrindra mba hahafahana manome asa ireo malagasy marobe izay sahirana amin'izao fotoana izao. Hitany angambany ary tsapany fa orinasa manana maizy azy ny orinasa Tico ka afaka miteraka asa maro anarivony aingana dia aingana ka izay mahatonga azy mijery ny fomba tokony hampandehanana ny orinasa io. Isaorana izany fa mifampandrosoana amin'ny Madagasikara sy mifanatsarana fiainam-bahoaka ny zava-dehibe ka izahay solombavam-bahoaka dia manosika tanteraka izany. Indrindra moa izahay fa avy ato amin'ny Ankola Firavalomana tsy fijerevana hoe izany tompony araka ny teniny fa fanasoavana ny vahoaka no jerevana voalohany indrindra. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena dia miroso tsikelikely ny famerenana ny fanodinana ny orinasa Tico.